I Madagasikara amin'ny alalan'ny postra malagasy no lany filohan'ny filan-kevi-pitantanana ny fivondronam-ben'ny postra aty Afrika nandritra ny fivoriam-be andian'ny faha-efapolo natao tany Kinshasa, Congo, ary fantatra ihany koa fa i Madagasikara no andray anjara amin'ny fivoriam-be andian'ny faha-efatra-ambin'ny-folo amin'ny taona 2024. No mafisin'ny tale jeneralin'ny postra fa noho ny ezaka sy ny fanatsarana natao ary ny fanavaozana ny tolotra no nazahoan'i Madagasikara ireo toerana rehetra ireo. Jemimara Daniela sy Mamrasoanaivo. Itoetrany ny fanatsarana sy ny fivoarana eo amin'ny postra malagasy satria dia voapirofo amin'izao fa nisy tokoa izay fivoarana izay. Toerana maro eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no azon'ny postra malagasy, ankoatra ireo amboara azo tao anatin'ny 3 taona dia ny taona 17 sy 2024 ary 2020 sy 2024. Tafiditra opikambana ao amin'ny filan-kevi-pitantanana ny fivondronam-ben'ny postra maneran-tany na ny UPU i Madagasikara, ary lany ihany koa ho filohan'ny fivondronam-ben'ny postra aty Afrika na UPAP, ary isika no handray ny UPAP andian'ny farak'ambin'ny amin'ny taona 2024 iny. Tafiditra membre ny conseil d'administration ny Union postale universelle. Sarotra be ny idirana amin'izany tena ny satria ny postra maneran-tany no manao fifidianana amin'io. Ny postra eran'izao tontolo izao manao fifidianana isaky ny congrès sy ny postra maneran-tany isaky ny 4 taona no anaovana fifidianana izy io dia tafiditra tao anatin'ny conseil d'administration ny postra maneran-tany zany isika aty Madagasikara anoka tamin'ny 2021 teo. Toy izay koa les conseils d'exploitation postale. Pour la première fois de notre histoire ihany koa dia tafiditra membre du conseil de l'exploitation postale de l'Union postale universelle. Io koa isika postra malagasy eto Madagasikara midiky zany fa tena velona le postra, midiky zany fa hitan'ny olona any ivelany le firoborobon'le postra eto Madagasikara. Midiky zany fa hitan'ny olona les rayonnements ny postra, rayonnement ny Madagasikara sur le plan international zany amin'izao fotoana izao tena mipetraka tsara raha ny ato amin'ny postra no resahana. Marina fa ny Union postale universelle le UPU dia sampana anankiray ao anatin'ny ONU, sampana miandraikitra ny resaka postra ndraiky kosa ny UPAP ao anatin'ny Union africaine, raha le UPU ao anatin'ny Nations Unies, ny UPAP kosa ao anatin'ny Union africaine. Dia tafiditra membre ny conseil d'administration ny UPAP io koa tsika rehefa nisana ny toeran'io premier vice PCA ny UPAP tsika tamin'ny 2020. Mivoatra hatrany ny postra saingy isany nahafantarana azy sy mbola tohizany hatrany ny fivarotana aji sy ny fandefasana taratasy izay tsy ho foana ny fanatotoloana raha ny fanamafisana no entin'ny tale jeneraly ny postra malagasy. Raha mbola misy olombelona ambony ty tany ty dia mbola misy olona manoratra foana eo. Tsy ho foana mihitsy ny fandefasana taratasy raha mbola misy olombelona azy. Raha ny tena fivoarana teknôlôjia tsy manafoana ny taratasy mihitsy iny fa hoe ny fienany ekena fa misy fienany ary tsy eto Madagasikara rery hoe miena ny fampiasana taratasy fa na any ivelany arany. Fa na izany na tsy zany dia mbola nisy sampana anankiray prestation anankiray izay mampidi-bola be ho an'ny postra malagasy ny fandefasana taratasy, ny fivarotana hajia, fivarotana timbre, satria ampiasainy olona le timbre, iny tena mbola miroborobo be eo amin'ny postra ao, na dia hoe miroborobo koa le teknôlôjia dia mandeha ihany koa le fandefasana taratasy. Zany hoe tsy manana perspective mihitsy zany tsika postra anafonan'ilay taratasy fa au contraire arany iny ake le identiténay. Sehatra iray isan'ny novelarin'ny postra ihany koa eo amin'izay resaka fivoarana mifanaraka amin'ny teknôlôjia izay ny fikirakirana ara-bola sy ny inclusion financière.